Tonga sao daholo Zanagasikara, mbola avy ianareo resadresaka momba fiarahan'olon-droa ihany tsika bevoka ny ankizy koa inona tokony atao mba mila famonjena zay mbola tsy te hiaraka hipetraka, mbola tsy te hivady, mbola tsy te hitaiza, inona tokony atao ho an'ny tsirairay, torohevitra ho an'ny tsirairay de mialohany anokafanareo anankiroa fe no manontany ankopôze fa tsy hoe rehefa misy avy eo ilay olana tonga avy eo ilay izy de zay nareo vao manontany ankopôze, tsy manana vahaolana ikopôze. Misy karazany telo ny tokony atao mba tsy ho bevoka ny vehivavy. Voalohany ny kapoty. Iny ihany koa raha ohatra olona tsy mifankahalala ianareo anankiroa de ny kapoty ho vahaolana aingana indrindra amin'izay mba hisorohany n'ilay aretina aloha. Inona avy ireo aretina? Syphilis, gonorrhea, chlamydia, herpes. Efa nataoko any aloha ny vidéo. De eo ihany koa ny faharoa ny fanabeazanaizana. Fa kosa ny fanabeazanaizana tompoko tsara raha hoe any aoriana fiterana zay vao manomboka ny vehivavy. Antony dia efa olana eto amintsika ilay hoe ilay fanabeazanaizana mahery kokoa ny asa fanabeazanaizana eto Madagasikara satria mamotika ilay atody manamboatra zazakely. Ka raha ohatra indrika manao fanabeazanaizana mialoha ny hanamboarana zazakely hoe mbola célibataire indrika manao fanabeazanaizana mandritry ny 2 taona ohatra de ho hitandry tsara fa afaka 2 taona any amin'ny tady zaza zay indry vao mety hipetraka ny zazakely. Olana izay hisorohana izay de aleo miandry n'ilay rehefa manambady. Eo ihany koa ilay manisa andro no tena tsara. Isika sarotra be amintsika ilay manisa andro tsy maninona fa averiko amin'ny commentaire ny vidéo mahakasika manisa andro fa kosa afaka manantona ny gynécologue isika mba manampy antsika amin'ny fanisana andro. Inona ilay atao gynécologue? Gynécologue de ny dokotera mitsabo mahakasika ny fiterana. Rasazy zany, samy manana ny asany nefa ny rasazy misy ireo tsotra ireo stagiaire zafady ilay mbola tsotra zany hoe manindrona manao passement sy tsotsotra ilay asa tsotra fa mahakasika manodidina ny fiterana ihany koa. Eo ilay mampiteraka, mampisafo, mijery ny vehivavy, misy olana izao tsara sa ratsy resaka fiterana ihany. Ary eo ilay somary avo lenta mianatra momba fiterana mahakasika fandidinana ao anatin'ny lalan-jaza sy ny tranon-jaza raha voanio mamiadana ianao de ireo dokotera mpandidy no manao anazy. Azafady indrindra tompo. Io zany ho antsika rehetrarehetra raha hoe manana olana isika de ny gynécologue no aleha ho anareo anankiroa raha hoe mieritreritra anao anisa andro ianareo anankiroa kanefa mbola tsy mieritreritra no hiteraka zay vahaolana akaiky tsara tokony tsirairay. Ho an'ny princesse je ne travaille pas. Aza sokatsokafina amin'izao karazan-dehilahy sy fatabeviana zao ny lavakindry satria samy manana ny toe-tsainy lehilahy. Ny hoavindry aloha tsy ntsovina voaloha de ny fianarana manomana asa, ny sipa afaka manao sipa fa ilay manokatra fe mba eritrereto ihany iza ilay tokony andriny fo fa tsy hoe ireo mangataka rehetra lehilahy fa fomban-dehilahy foana zay le mangataka alefaso fa tsy tokony hoe omena fahatany le izy mba hisorohan'ilay fanenenana rehefa manambady. Ho an'ny lehilahy misy fanabeazana lehilahy de vasectome. Zay ihany koa tsara hoe mandany lehilahy manao vasectome de amin'izay mba tsy bevoka loha loatra i mademoiselle de rehefa tonga ny fiterahanareo amboarina indray ny lehilahy de avy eo manamboatra zazakely anareo anankiroa. Zay ary ny tena tsara hoe amin'izay satria ilay fanafody tena sarotsarotra ny fanafody rehefa doroky fanafody ny vatantsika de lasa be dia be ny olona maty vokatry ny fihinanana fanafody be loatra hitantsika ireny. Mazotoa.